Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tany Amerika tany dia nisy lehilahy anankiray atao hoe Joseph Robbins, mpiambina tetezan-dalamby ny raharahany, mitoka andrereny amoron'ny tehezana lavitry ny tanàna ny tranony. Indray alina nefa dia nisy olon-dratsy izay nitsiriritra ny volany ka namonina hahafaty azy. Tsy ela taorian'izay dia voasambotra ity mpamono olona ity, ary izao no fitantarany zava-niseho tao amin'ny tribonaly izay nitsarana azy. Fantatro izy fa avy nandray karama i Joseph Robbins, koa dia tapa-kevitra haka ny volany aho, nalaiko ny basy ary dia nandeha nakany an-tranony aho. Alina ny andro tamin'izay. Rehefa nanarangarana teo am-baravarakely aho dia indro tazako tao an-trano Robbins. Ny lohany sy ny sorony ny tazako. Nampanitsiko azy ny vava-basy ary dia nitifiriko izy. Niandry minitra vitsivitsy aho fa mety anaitra olona ny po-basy, nefa fahanginana tanteraka ny nanodidina. Rehefa izany tena keo am-baravarana, indro tazako Robbins nandohalika ny vavaka. Reko tsara ny tombavaka nataony hoe: Andriamanitra, mamindra fo amin'izay olona nahavita izao heloka be vavy izao, ary antrao izy noho ny amin'i Jesosy zanakao. Rehefa vita ny vavaka ho ilay jiolahy, dia indro nitaraboka tamin'ny tany izy ka maty tsy nihetsika intsony. Niororo ny tahotra, tsy sa niditra tao an-trano aho, tsy sa nikasika ny vola izay saika angalariko. Lasa nitsoaka nandositra, nefa tsy nahatafandry mandry ahy tamin'izay rehetra nalehako io vavaka farany nataony Robbins io. Iarahantsika manaiky fa sarotra tokoa izany hoe hivavaka ho an'izay manisy ratsy antsika izany, fa ny hamaly faty izany no tonga ao an-tsaintsika voalohany indrindra. Na sarotra indrindra aza nefa izany, dia tsy maintsy manatanteraka izany isika, toy ny nataony Robbins izay nanova ny fon'ity olon-dratsy ity. Tsarovy fa Jesosy no ohatra fara-tampony ho antsika. Tsy hoe nibaiko fotsiny Jesosy, fa nanatanteraka izany ihany koa izy raha nivavaka ho an'ireo izay nanombo azy tamin'ny hazo fijaliana. Izao ny voalaza ao amin'ny Luka 9:29 manao hoe: mivavah ho an'izay manisy ratsy anareo. Antoko pihira tintan'ny fahazavana soavin'ny merina. Fare bene, dai giorni a
rehetra zay mitady amin'ny anay emisandrina mainy azona mitantanay kanao afiny tafiotra diatsy ataotra otare zay lay onjany fanantenana asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana mankasitraka ny fanarahnao fandaharana asa sy tontolo iainana dia miarahaba indrindra sady mirary ny sosiny tsara ho anao sy ny ankonanao anaraka resadresaka mahakasika amin'ny fanatsarana ny fambolensika dia manasanao ary ankafi izany aleo ahy ikarakara tantara no soratany zoanitra andrenesanao any naritiana sy fanjany aina ase osy reo akory eo ry zana iesory ihany fa tapotra hoaniny reto ravitsaramaso vo mitsiry reto a andraso fa ampidirika eo anaty garazy reo e dray tokorytony reto fitsony ho tapahako ny tongotry reo akory eo raha izao no mitoy ako mitonatonana ka ny ravitsaramaso ve falaniny de mbola ho tapahana koa ny tongotry ny akory benja de inona tsony zany no mba fiainatsika mba entiny atezerana fotsiny re ahy tena mafy ty fiainatsika tahatsaha ty raha matoka rehefa tsy ny fiompiana ny vody eo famolena orbenja de tsy mahita lafitsara mihitsy ve ianao e za kosa aloha de tena mahatsapa fa manana tombontsotsika ka jereo retoko mamborona mibetsaka ny mpandray azy efa voninako no fa ny sakafo hoanin'ireo anga aminao moramora raha tsy mavokatra tsika de mandringy e aizany voly vidiananao an'izay sakafon'ireo ny ravitsaramaso ary reto rotika laniny mba maiza mijery ny zavatra tsara ry benja na andana miova asa fivelomana raha ohatry roka za ry vehivavy tsy mba mitaraitana miepaka rehefa tsy mety aminao fambolena sy ny fiompiana rangaty indana mitady zavatra fa atao za kosa ngamony teny an'izany e kenao memenina foana zanako de fa tsy mahataty resaka mihitsika
io lefa nahiko ry zana. Inona ry benja? Rehefa mety ny fiompiana de manondrana indray ny famboleny e. Fa inona indray ny tiany benja ho lazainy? Tapitra ny orona nge ho an'ny ravin-tsaramaso e. Nen'ny sasany azy efa manomboka maina ny taony. Bibikely ramerina zany ry benja, sady reny iny tsy mifidy na ririnina na fahavaratra fa de ndao foana manimba ny voly. Inona zany fa tsy ho lany hividianam-panafodin'ireo tsaramaso ireo indray le vola kely mba azo tamin'le akoho mamborona. Zao mihitsy le tsy laitrako ka. Tsy mila andanimbola be zany ry benja, sakay pilokely ihany ny vidiana de zay. Ino ahy e? Taizandray ny naizana ho an'izany. Zara ngaty raha mifanakalo hevitra manolona hitady vahaolana eo amin'ny asa tao a. Fa ianao raha miresaka hitsikera sy amboloolana eny amin'ny olona rehetra eny amin'ity problema tsaramaso problema nakohanao ty. Zay indray zany. Hita fa marina zany. Sakay pilokely ohatry ny ahoana reny atao fa tonga de ho karakaraiko e. Zay ahy mba tokony antaninao afa tsy olana ihany lazainao isan'andro vaky zao. Enoy ahy e. Miaino ahy e. Maka sakay pilokely roa sotro lehibe ianao a. De ampiana molaly roa sotro lehibe ihany koa. Samy tontona lemy tsara zany reo zay vo afangaro e. De atao anaty rano 10 litatra iny fangaro iny. De avela ilonany 2 alina. Aveo de ampiasaina mba edina ny bibikely ramerina mangorona an'ireo ravin-tsaramaso reo rerangaty a. Raikitra zany. Aleo fa tonga de zavy etrano no hikarakara n'io fanafody io. Sakay pilokely moa roa sotro lehibe izy teo a. De molaly roa sotro lehibe mitovy amin'iny. De ka aloha tohizako karaha-mandiso aho vo ahitsinao e. Alefa soare. De samy tontona lemy tsara ny pilokely sy ny molaly vo afangaro. Tadidinao tsara. Vitsy zay. De atao ao anaty rano 10 litatra. Afangaro tsara izy aveo de avela ilonany 2 alina. Zay mihitsy. Zay ny dingana atao rehetra. Eno ah, tadidiny le benja tsara zay. De tatavanina tsara izy aveo. De ny rano afafy amin'ireo tsaramaso reo e. Ka zao amin'ny andro mafana nanaovana an'izay mba hampahomby tsara ny fanafody. Azoko tsara e. Eny e. Ary aleo tonga de hikarakara an'izay avy hatrany zana. So diso arina loatrako lafa. Eno ataletanao mihitsy zay e. Hikarakara avy hatrany. Bibikely tsy mifidy fotoana fanimbana ny volo tokoa ny ramerina, fa na mangatsiaka andro, na mafana andro, na aviorana de manimba ny volo tokoa izy ireny. Ny fomba afantarana azy de miorina ny raviny fambolena, maina ny vonony de maina ihany koa ny tao. Tsotra ny vahaolana, sakay pilokely roa sotro lehibe, totoina alemy tsara de ampina molaly roa sotro lehibe ihany koa, samy totoina alemy tsara izy ireo. Atao anaty rano 10 litatra ireo de afangaro tsara ary avela ilona 2 alina monja. De vita ny fanafody. Afafy eny amin'ny voly izay tiana ho arovana, ka ny andro mafana no fotoana tsara indrindra hamafazana azy mba hampahomby ny fanafody. Am'le mipoka tsara iny zany ny andro. Andramo fa fanafody mahomby nefa tsy mandany vola be amin'ny fambolena izany hiadina amin'ilay bibikely ramerina. Ifaraneto ary ny ferahana, zoanitra no nanomana sy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao, ry lany teo amin'ny lafiny teknika, de ahavanina amin'ny zavatra atao rehetra ny. Hasinas Group.
zay tsy nety hatrezao otsany fo kiritoko no reo natao sy vitatano naneninauka imbanavao ny fianako zay tsy nety hatrezao matsaromany rery auriray sashiny fiainako lavitranao koindroao manatona koakekezondrao tekakona rangatakisanaandro auriray nimba osanaka oizay enony vavaka sanatray enyolori radio awr lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao WR manolotra ho anao feo ny fanantenana ampifaliabe vatandraiky ro laro agnaterako gnarahaba ho ainao androany mbo agnatin'ny loha hevitsy famarikitsy ho avy an-tragno avao tsika famarikitsy ho avy an-tragno fe lohateny vaovao koa ty handesiko aminao androany saiky resy lahatra fa magnaly ho resy lahatsy ho asantsika bakatoy ary ny toko sy andininy fototra zay hiompana ny resadresaky etoa dia voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 29 andiny 29 asan'ny apôstôly toko 29 andiny 29 zao ty asany amin'ny anaran'i Jesosy fa hoy Agripa tamin'ny Paoly hay ataonao fa mora toy izany no ampanekenao aho kristianina eka moa mialohany handrambesantsika lalindariky sa fandragnahary zay le andaotsika tsika hiaraka hivavaky Ndragnahary tomponay mankasitraka anao lahy zahay amin'izao fotoa menao anay izao zay azahoanay mandiniky safanao hinaniky io Jesosy mangataky sy mitalao zahay
ameo anay fagnahinao masina mba hitarika anay ahafataranay ty raha tena tianao atao hahatanteraky ty famonjeanay amin'ny agnaranao avao Jesosy angatahanay an'izany vavaky izany misaotra Jesosy io amen. Ndao moa ho fataritsikatsika ty raha niseho alohan'ny ho asan'ny apôstôly toko 2:9-20 vakitsika teo io. Ino ty raha niseho talohan'io? Avalikitsika baiboly laha magna baiboly hanilanao eo le avalio amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:1 ao fitipitiniko aminareo ty raha vosoratsy ao. Niavy ta Jerosalema tao Paoly. Lafa iny avy ta Jerosalema tao le ny sinambitsy jiosy regny le ny kinabokabondrozy tamin'ny fikabokabohan'ny Paoly teo iny amizay ny haindrozy amizay nao Paoly ity hondy tsy raha jiosy pura fa mana zo pirenena romana le narovany mpifeherivony amizay ne ty hainy Paoly la nafindrany malakilaky Kaisaria agny Paoly soa tsy ho maty ny jiosy reo. Lafa niavy tamin'ny tanà tao Kaisaria io amizay Paoly le nisy lehilahy mpanapaky atao Felix zao koa ty nandramby azy tao. Le nadikadin'ny Felix mpanapaky io amizao koa Paoly fe tsy nihitany ty raha raty nataony Paoly. Ndradrosy raha valiny koa valiny Felix zany le nandesiny teo avao koa hihainy ty toroteny nataony Paoly. Amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20 ao magnazavazava ny raha zao. Le toizy atsika avao tantara iny eo amin'ny 2:20 sy ny 2:20. Asan'ny apôstôly toko 2:20 2:20 noho ny 2:21. Vakiko amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary raha nitorony amin'ny fahamarinana sy ny fahononana ary ny fitsarana ho avy izy Paoly eo de raiky tahotra Felix ka nanao hoe mandehana angaloha fa raha malalaka de hampaka anao indray sady nanantena koa izy fa homeny Paoly vola ka napaka azy matetika 2:27. Ary Felix tahazo sitraka amin'ny jiosy ka de mbola navelany ho mpifatotra ihany Paoly. Hitatsika eto arolahy fa nagnaly ho resy latsy Felix ndravaliny iny hitatsika teo fefa niaviny tamin'ny Paoly teo hijanjy fijoroavavolombelo hijanjy torotenin'ny Paoly iny. Saingy zao nagnaly ho resy latsy avao i fe tsy resy latsy tsy norambesy ny tombotso iny fa nalefa nimbeo avao. Indrisy veriny ny famonjena tahako ny fitiavan-drala tahako ny filasitraka tahako ny filavonatsi igny ty mahazava-dehibe ny fahamarina hitondra famonjena ho azy sy ny fianakaviany. Impiry koa moa lahy aro nijanjy toroteny manahaky an'izao andeglizy any amin'ny FB any andala taon'ny mpitoroteny eny regny mahafinaritsy anao toroteny regny le avinao eo hijanjy aby reky tsy namanao fe tsy misy fanapaha-kevitsy rambesinao hagnatonanao an' Jesosy. Ry namako manahaky Felix koa amizay magnaly ho resy lady fa tsy resy lady. Ary le mbo manahaky zay avao koa ty raha nataony Agripa mpanjaka lafa nandahateny taniny teo Paoly. Nisy fotoa moa zany Paoly angadra tao la niavy bakany Agripa mpanjaka reky tsy berekia zao. Amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20 lafa nitantarainy Fesitosy ny momba ny Paoly le ho asan'ny Agripa zaho koa lahy mba tahijanjy an'izao Paoly zao zaho mba tahitaky an'izao Paoly zao kanefa la tohizatsika gn'andininy 2:20 asan'ny apôstôly toko 2:20 le zao ty asan'ny Agripa tamin'ny Paoly. Nao Paoly la ataonao moramora manahaky zao fa ty hampanekenao aho kristianina. Nay moa ataonao moramora manahaky zay fa ty asany ty ahavy aho kristianina. Fa fitaoma manakory zany ho andonisany handrambesan'ny famonjea io. Le mahaferinay moa nagnaly ho resy lahatsy avao i
ry namako no hoe saiky resy lahatsy na magnaly ho resy lahatsy dia mitovy amin'ny hoe tsy resy lahatsy avao. Vo mainka ratsy mandilatsy ny hoe tsy resy lahatsy aza satria efa eo ambaravarany lanitsy ia fa tsy militsy mba ho voafonjy. Midika ho fandavana ny famonjena zay. Mila miditra amin'ny fanjakany lanitsy tsika laha taho voafonjy. Ary ty lala tokany ahafahanao magnatanteraka an'izay dia tsy misy afa-tsy ny fanekena ho an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjena. Tsy azo antoka ny ampitso namako. Nangaty Fesitosy handalo avao ny antso-pamonjena ny avy taminy. Nolavy ny Agripa ny antso-pamonjena. Fa hinanikio koa manakora azo lafavy aminao. Aoka ho resy lahatsy ia fa tahanavitra ianao Jesosy. Laha mety aminao zay ndao tsika hiaraky hivavaka. Andriamanitro, ndrangaharinay, ny hainay androany, fa tianay ianao, efa nagnavitsy anay ianao, tahanday famonjena azo antoka ho anay. Jesosy, manomboky hinanikio, tahio zahay, handramby ianao ho tompo eo amin'ny fiainanay. Ka izay kila raha hiabibakoanao anay Jesosy, laha taonay aby, satria anao zahay. Misaotsy Jesosy. Amen. Hatrio ndraiky moa ty fotoany rahantsika makasitraka anao bevata na manao haja niaraka vatana taminao teto. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Ampifaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao. Antenaina fa andraisanao soatrano ny fanarahanao ny AWR. Etỳ am-panomboana dia tsy ho adintsika ny vavaka ho an'ny tsy salama mba hiverena ny fahasalamana indray. Andao ary sika hivavaka. Jesosy malalo, tianay amin'ity androany ity, raha mangi ny marary manokana anao. Ary ireo marary izay ho vanginao dia ao anatin'ny fotoana fohy dia hiverina amin'ny laon'ny fahasalamana izy ireo. Soranay satria tianay anao ary eninao izany vavaka izany. Anaran'i Jesosy, amen. Ho tonga fainganane ny fahasitrananao, ny fahamarinanao, ho loha lalanao, ary ny voninahitra Jehova ho vody lalanao, hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 40:15. Ho tanteraka amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Tsara toromaso.
mivoaza amin'izay fa ho tara fidirana eo ane ianao e. Sedy a, mivoaza ho ava efa fito ane zao e. Oay, fa firy zao ry mialy a. Tena marina tsy ho tara indray androany. Efa fitora maraina ho ane zao e. Ah? Tonga de andeha miomana de hoanao inga raha sakafo. Tsy vitako tsony zany misakafo maraina zany fa tena taraka. Maly ary ane a efa voateny. Aleo aho tonga de akanjo de lasa e. Sedy a, de tsy sasa akory. Maninona ary raha mba mifoha aloha amin'ny manaraka e. Zao sady tsy misasany tsy misakafo, lozy zany. Mba fo azy aloha amin'ny manaraka e. Lasa ary mialy a, zay fa lasa e. Andrekako, loza koa ty ataony Sedy. Ary maninona ty ianao Sedy a? Tomandokoroka ohatran'ireny akoho voa mibarika ireny. Marary anga ianao avy any am-piasana any e. Lozany. Fa ahoana? Vao antso tany amin'ny birao an-gatale androany. Hoay, fa naninona? Nanao fahadisoana tamin'ny asa anga ty ianao e. Bedy a fa sady tara lava hony a no matory am-piasany. Nahazo fampitandremana mihitsy ane ahy e. Fa maninona kosa moa ianao matory am-piasany? Nefa efa firy vao mifo. Tena tsy mitombona kosa zany a. Ka ny tsy azonareo ane de za mihitsy ny tsy mahita tory raha tsy efa madiva araina ny andro e. Za aloha Sedy mba miteny ihany a. Miteny hoe ahoana e? Ianao kosa ane lalina loatra raha hiary tory hijery fahita lavitra aloha e. Avy eo mahita zavatra ao atao foana ny io rehefa alina be. Aiza kosa moa ianao tsy ho tara fifoazana. Ka reny zavatra tsy maintsy atao e. Mba mijery vaovao de mba mampiripirina avy eo. Fa ny tena hitako olana de za le tsy mahita tory ho ahy. Anika tsy zakako mihitsy ny masoko rehefa atoandrotoandro iny any am-piasana. Fa nga de tsy azo ovany zany fomba fiainanao zany ry Sedy a. Ovana ahoany? Maninona raha matory aloha de mifoha maraina. Ny maraina vao mampiripirina sy mijery vaovao. Hitako ihany mantsy ianao manoka rehefa hijery vaovao iny ny alina. Ny dikan'izany efa tokony atory. Any ka lasa le torimaso satria aleonao miaro tory eo ambody fahita lavitra toy izay matory. Ho voaroaka ane ianao e. Zay indray no tsy nieritreretiko kity. De mino ve ianao ry mialy fa raha matory aloha de mety ahita tory? Andramo e, za aloha zany e. Ampy atsara ny torimasoko nefa fo amin'ny 4 maraina. Andramo marina e. Eny e, aloha mba andramako aloha zay matory aloha zay de ho hita eo e. Andramo mihitsy ka. Atao daholo aloha zay azo atao fa efa alohalika ny rambary. Ho voaroaka amin'ity torimaso tsy amin'ny lerany ity. Marina. Zay ane ho ahy. Fa naizanina tsy zany aloha. Aleo mankany amin'ny dokotera ihany manontany ny antony tsy ahitana tory. So misy antony manokana ao. Iza mahalala so ny fomba fiainantsika ato trano aty ihany no antony tsy ahitana tory. Iza tokoa moa no mahalala? Ka zay ho ako. Sady le olona tsy ampy torimaso ane oatra malazolazo zany. Tsapako mihitsy zany. Ie. Ka imezanao indray amoko. Ka raha amita kosa aloha tsika senao de za matanjaka kokoa noho ianao e. Zay aloha e. Karakarao ny vatana raha Sedy fa mbola ho ela vao hisotro ronono a. Ataovy izay ahatsara torimaso fa mahasoa ny fahasalamana sy ny fiainana io e. Ary aleo aho tonga de atory fa miantso zany raha torimaso. Ohatray, ory Sedy a, fa angatsy. Tafandrimandry aloha e. Zay ampy torimaso zao maharaka ny fiainana. Ohatray, de tsy ny sakafo indray le Sedy fa tonga de natory. Aloha ihany aloha izy matory e.
Tavandrimandry akiry mialy a. Soanitra no nanoratra amin'ny tantara no renesanao teo, no velomin'ny mpanoratra Sirila. Mitoy an-trano moa ny fandaharantsika iarahana amin'ny ONG Ziksoab. Tetikasa mikendry antsika malagasy ho ela velona ao anatin'ny fahasalamana. Miaraka amintsika eto ihany koa ny dokotera Iva Ravelson izay filoha-mpanorina ny ONG. Miarahaba dokotera. Efa nresaka mahakasika ny torimaso sika tamin'ny lasa. Alohan'ny anoizana nresadresaka, raha mety azony dokotera tsy haivina amin'ny mpiaino ve ny mahazava-dehibe ny torimaso eo amin'ny fahasalamana. Miarabanao, maro mihitsy ny olona izay manafoy ny torimasony ary misy manampahaizana be dehibe zay mpandinika ny aretina mahita fa ny trosan'ny torimaso ny tena mamparary ny olona amin'izao andro moderna zao. Ny trosana torimaso androany tsika iresaka an'izay torimaso zay amin'ny fomba fijery amin'ny fahasaramana, ary misy voambolana anankiray zay fampiasandrareo any Azia any manao hoe ny torimaso dia volamena. Ka zava-dehibe mihitsy tadidio anefa raha ohatra ao anatin'ny 420 ora matory adiny 9 ianao, ny ampahatelo ny fiainanao ne zany matory. Ary zava-dehibe io satria zao io torimaso io no endrika anankiray, ny fitaovana omen'Andriamanitra anankiray antsika olombelona mba atonga ny hery fiarovantsika hiakatra. Ka raha ohatra tsy ampy le torimaso dia arefo isika satria latsaka ilay hery fiarovana, de vetivety zao karazana retina rehetrarehetra zao de miditra ary mavoa ny olona anankiray. Rehefa amin'ny atoandro ny olona voan'ny tension tena miakatra be ny tensiony, fa rehefa matory izy midiny tension io. Zany hoe anisan'ny fitsaboana tension tsara indrindra ny torimaso. Mbola maromaro moa ny resantsika izy io any aoriana any fa resahako fotsiny. Ary ho an'ny olona misy cancer, anisan'ny mampiena ny afainganam-pandehan'ny firongatry ny cancer amin'ny olona anankiray ny torimaso. Raha ohatra zany misy olona anankiray voan'ny cancer ka tiatsika ny tsy ampirongatra ny cancer amin'ny vatany olona, ankoatra ny sakafo sy ny sisa zany sy ny fomba fiainana hafa zany de ny torimaso anisan'ny tsara indrindra. Zay zany ny am'izay. Eny ary tompoko, raha zay no soa azo avy amin'ny torimaso, de kalitaona torimaso ohatry ny ahoana zany no ilaina vao mahazo ireo somaro ny tansain'ny dokotera teo ireo ny olona iray matory. Manahoana ny kalitaon'ny torimaso? Za moa zany anestésiste réanimateur na mpapatory olona ny asako amin'ny hôpitaly ao de fantatro tsara zany torimaso zany. Ny torimaso amin'ny anesthésie de torimaso artificiel, zany hoe forononay dokotera, tsindromona le olona de lasa matory izy. Fa ny torimaso natoraly io no resantsika. Ao anatin'ny torimaso misy cycle, zany hoe isaky ny adiny ray eo zany mifandimby reto zavatra ireto. De misy ny atao hoe sommeil léger. Io sommeil léger io zany partie anankiray amin'le cycle anankiray. De inona zavatra misy amin'io? Mise relaxer le olona, zany hoe lasa mitsotra kokoa ny vatany, lasa ohatrany hoe rendrendremana izy fa izao mandritra ny sommeil léger io dia mbola miasa ny atidohan'le olona. Ka mandritra an'le sommeil léger dia inona ny zavatra mitranga? Mora taitra le olona. Ary indraindray le olona matory eo misy olona mitsaitsaika de miteny izy iny. Satria mbola sommeil léger ny azy am'izay fotoana zay. De ny étape faharoa amin'ilay torimaso zany de ny atao hoe sommeil profond. Amin'io sommeil profond, le torimaso lalina, amin'io fotoana io no
déconnecté ny cerveaun'ny olona zany hoe tsy mahazo réseau tsony zany le sain'ny olona ary tsy mahenoninina mihitsy io le atao hoe matorimaty ozy tsika malagasy matorimaty ary nandray hotsokotsonina mihitsy le olona mba ifo fa matory izy efa sommeil profond zay le torimaso lalina izay ary mandritra n'io torimaso lalina io no misy an'ilay fanavaozana ny vatantsika misy an'ilay fanavaozana ny vatantsika io le hoe régénération cellulaire ka tena zava-dehibe le torimaso lalina raha oharina am'le torimaso léger sommeil léger osika de ny ampahany farany dia sommeil paradoxal ozy ny fomba fiteninay scientifique azy de io ndray zany a le vatan'le olona tsy mahetsika fa ny cerveau nefa maninona efa miasa ary io ny fotoanany nofy zany hoe isika rehetrarehetra rehefa manofy mandritra ny sommeil paradoxal tsika manofy de manimba ny kalitaon'ny torimaso ve io le nofy na nofy ratsy ny nofy ratsy tenentsika hoe manimba ny kalitaon'ny torimaso ve tsia fa na tiatsika na tsy tiatsika dia ny torimaso zany misy an'ireo etape anankitelo reo de tsy maintsy misy foana io fa izao mba hahatonga atsika tsy hanofy ratsy a ka hanimba ny qualité an'le torimaso ndraindray tapaka mihitsy le torimaso ny vokatry n'le nofy ratsy a de ny tokony atao zany a dia lay tontolon'andro zany le zavatra saina anatin'ny tontolon'andro a mila apetraka tsara hoe reto ny zavatra saina ary reto ny zavatra atao a dia mirindra ny torimaso ary zay ny antony mahatonga ny manampahaizana nandinika an'ireo olona 100 taona mahery reo inona ny ataondry zareo reo isaky ny après-midi reo olona 100 taona mahery reo a alohany atoriana adiny enina alohany atoriana manao zay anaovana fifaliana fotsiny miaraka milalao miaraka mihira miaraka mandihy satria tsy te hanofy ratsy amin'ny alina tsy te hanofy ratsy amin'ny alina ary tsy te ho tapaka lay torimaso indrindra lay torimaso lalina de mba hafahany manao ny réparation ka zava-dehibe mihitsy a ity resaka torimaso ity zay ngamba ny azoko amalina le fanontanianao tena mahaliana tokoa zany ary inoko fa mahaliana amin'ny mpiaino antsika ihany koa fa manitikitika kely ny saiko dokotera manahoana ny faharetan'ireo dingana 3 ny torimaso zay ny tansainao teoreo eny ary mikasika an'izay fanontaniana izay a de zao ny zavatra resahako hoe ahoana ny faharetan'ireo dingana am'le torimaso hoe torimaso le sommeil léger sommeil profond sommeil paradoxal amin'ny alina ray zany a miverimberina reo zavatra reo amin'ny tapany voalohany misy sommeil léger eo amin'ny 40 minitra eo de arahany sommeil profond le torimaso lalina eo amin'ny adiny ray eo de torimaso paradoxal eo amin'ny 40 minitra eo de miverina ndray mandeha indray a sommeil léger sommeil profond sommeil paradoxal ka izao ny fikorotanany torimaso zay miantraika amin'ny fahasalamantsika dia mety hisy fiantraikany na am'le sommeil léger na am'le sommeil profond na am'le sommeil paradoxal ary tsy vitsy ny olona taitra tampoka ary tonga de tsy mahita torontsony mandraparay ny andro ary simba mihitsy ny ampitsony tontolo lasa kamokamo sy ny sisa reradreraka satria tapaka le torimaso ka zava-dehibe ny alalantsika an'io a de amin'ny fotoana manaraka moa zany de ho tany saiko daholo ny tokony atao sy ny tsy tokony atao amin'ity resaka torimaso ity satria betsaka loatra ny
fahavalon'ny torimaso izay miantraika amin'ny fahasalamatsika. De le dingana telo ireo ve zany dokotera tsy maintsy ilaina daholo eo anatin'ny torimaso anankiray? Ilaina daholo io amin'ny fotoana manaraka any mbola ho tany saiko eto misy zavatra bizara moa ny fomba filazan'ny frantsay azy hafahafa mitranga amin'ny torimasontsika. Anisan'izany ohatra hoe bedibe ny olona miteny hoe nitsindriny mpamosavy a tena tsy naetsika mihitsy tsy de mpamosavy loatra ny nanindry fa ny fikorotanany torimasonao no natonga an'izay zavatra eny ary amaraparana andresadresaka androany sika dokotera manana afatra ho an'ny mpiainaotsika ary venao. Maro ny zavatra mbola ho resantsika eto ary zay ny antony itenenako hoe manasanareo anaraka tsy tapaka izao fandaharana izao mba ho velona zato taona mahery feny fahasalamana atsika tsirairay avy dia eto ampamaranana moa zany dia averiko indray mandeha ilay laharana zay azahoananay 034 39 415 28 034 39 415 28 na le laharana RTL 033 12 261 77 misaotra tompoko. Mankasitraka indrindra tompoko. Miara manaiky amiko angambe ianao fa zava-dehibe ekina fahasalamantsika ny torimaso mahela velona noho izany zay zavatra rehetra mety hanimba ny torimaso dia andao ezahana alana avokoa. Ny fahalalana tsy arahana fampiarana mantsy dia zava-poana ihany koa dia andao ampiarina isaorana indrindra dokotera Iva Ravelson nanoro izay mahasoa sy mahela velona antsika malagasy sady tsy vitan'izay fa ho salama. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjohy hatrany AWR Zoanitra Sirilano ny farimbona nahatotosan'ny fandaharana renan'ny fahasalamako ny tenin'Andriamanitra ifanaovana mandrapitafa dia izay voalaza ny oabolana 10 andin'ny fahenina manao hoe fitahiana no ao amin'ny lohan'ny marina fa loza no mandrakotra ny vavan'ny ratsy fanahy. Engany mba ho eo andohantsika tokoa ny fitahiana. Mandrapitafa. Radio femo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Miarabanao indray ny namanao Risara Andrianjatovo. Manona fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao. Misaotranao amin'izao fahalianana mahafinaritra izao. Lesona vaovao indray no iarahako aminao amin'ny dian'ity. Izany dia ao anatin'ilay lohateny lehibe izay hitambaran'izy rehetra hoe fotoana andraisan'ny tsirairay ny anjarany. Fa amin'ny tian'io tsika dia anatra fizaran-dohateny kely. Manao hoe mitondra vokatra ny voana fafy rehetra. Mialohan'izay aloha andaontsika hangataka amin'ny fanahy masina. Raha eo misaotra mankasitraka fanarovanao izay. Mivory eto indray izay mba andinika ny teninao, mitenena amin'ny alalan'ny teninao anay. Ary oka mba mifanahinao masina izay nampanoratra ny teny no ampitoetra izany teny izany ao am-ponay sy ao an-tsainay. Dia mitahianao ny tia namako izay miara-mianatra ny soratra masina amiko ity. Ary mamela ny helokay satria mpanota tsy mendrika izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Mitondra vokatra ny voana fafy rehetra. Hamaky teny avy hatrany sika. Apokalipsy 4:12, ny 7:20 ka hatramin'ny 20. Apokalipsy 4:12, ny 7:20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tamin'ny tempoly
tany an-danitra ary izy koa nanana fijinjana maranitra ary nisy anjely ray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara ary nanana fahefana tamin'ny afo izy ary izy niantso ilay nanana ny fijinjana maranitra tamin'ny feo mahery hoe arosoy ny fijinjanao maranitra ka angony ny sapaom-boaloboka eo amin'ny tany fa masaka tsara ny voalobony ary naroso n'ilay anjely tamin'ny tany ny fijinjany dia nangony ny voaloboky ny tany ka nazerany tao amin'ny famiazana lehibe dia ny fahatezeran'Andriamanitra ary voahitsaka teny ivelan'ny tanàna ny famiazana ary avy tao amin'ny famiazana dia nisy rà nandifotra hatramin'ny lambo ridotsomivaly ka lasa hatramin'ny 900 stadio. Raha namaky ny apokalipsy toko 7:10 isika zay angaviako anao mba hojerianao apokalipsy toko 7:10 dia toy izao ny voalazany dia izy koa no isotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra zay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady hampijaliana amin'ny afo sy solifara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Araka ny voalazany eo apokalipsy zany dia misy fijinjana 2 hitantsika eo. Ny fijinjana ny vovolamena zay maneho ireo marina zay ny voalohany ary ny fijinjana ny voaloboka feno rà zay maneho ireo olona tsy marina na ireo olona hovery zany. Mari tsara fa samy efa masaka ireo anankiroa ireo samy efa natratra amin'ny fahamasana tanteraka ny vo rehetra zany hoe efa vonina zany ny fijinjana azy ary ny mpijinja koa efa vonina toy izao zany le sary eseho eto. Io misy anjely anankiray mibaiko ny afo ny fitsaran'Andriamanitra farany masaka ny vokatra natratra ny fetra ny fahotana ny oatra ny fitsipiky ny famindrapon'Andriamanitra ny fikomiana ka ny zavatra misy eto tsy isy zavatra hiatsara intsony fa voamaika hiaratsy aza nanao zay rehetra azo natao antsika ilay Andriamanitra fitiavana ao anatin'izany ny nanolorany teo amin'ny hazo fijaliana ny tenany tsy iza io fa Jesosy ho fanatitra noho ny otantsika. Zao manko mivoalazan'ny Koritianina 2:5-20 Koritianina 2:5-20 zay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Raha petrako aminao ny fanontaniana inona tsony moa zany no azon'Andriamanitra atao ankoatra ny hazo fijaliana efa zava-dehibe nataon'Andriamanitra tsy misy vahaolana intsony tsy misy ninonino azo atao intsony mba hamonjena antsika fa ny zanany lahy tokana tsy misy faharoa zay nefa natolony ho faty teo ambony hazo fijaliana noho ny amintsika. Koa rehefa mandà mandrakariva zay antso fanahy masina isika mba hibebaka dia fandringanana mahatsiravina no miandry antsika. Indro ny afatra ara-paminaniana maika avy eo amin'ny apokalipsy 4:12 efa namokatra avokoa ny vona fafy rehetra masaka dia masaka ny vo ary efa vonina ho jinjaina ny voaloboka maneho ny endrik'Andriamanitra zay feno fahasoavana feno fangoram-po feno famindram-po ary fitiavana n'izao tontolo rehetra zao ny vahoakan'Andriamanitra. Ny zanaky ny ratsy kosa dia maneho fieremana maneho filanam-bany maneho fialonana ary fankahalana. Ny toetran' Jesosy no miseho eo amin'ny sokajin'olona anankiray le nitonontsika tamin'ny voalohany fa ny an'ny Satana kosa no miseho eo amin'ireo ankilany zay ho very. Tsarovy tsara fa ho hitan'izao tontolo zao rehetra mihitsy eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny fanehoana ny fahamarinana zay efa mety tsy mbola hita ny taranaka nisy hatramin'izay amin'izay fotoan'izay fa ny fanohitra amin'izay kosa dia ho hita eo amin'ireo zay ho very ny vokatry ny fahafenoan'ny fikomiana zay natao tamin'Andriamanitra. Aseho miariary manoloana ny olona sy ny anjely ny ara-tsi-panahy ny faratsiana ny fahotana ny fandikan-dalà ary haiko zao tontolo zao fa tena marin'Andriamanitra
iariary am'izao tontolo zao amin'ny olombelona sy ny anjely ny tsy fitoviana eo amin'ny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny meloka, ny fankatoavana sy ny tsy fankatoavana. Mipetraka fanontaniana, aiza amin'ireo ny toerana hisy anao rehefa ho avy izay fotoana izay, rehefa ho tonga le fijinjana. Ianao ve le ho jinjaina alefa any anaty afo sa mba hoentina ny an-danitra? Fanontaniana lehibe zany mendrika hodiniana. Ny akamaroany tantsaha mantsy dia miandro ny vokatra ho masaka vao mijinja. Dia tahaka an'izany koa nge ny ataon'i Jesosy, ilay tompombokatra avy any an-danitra. Tsy hiverina raha tsy efa masaka tanteraka ny vokatra. Dia inona zany ny vokatra ho hitan'i Jesosy rehefa ho avy eo amin'ny rahona lanitra izy? Inona ny vokatra ho asehonao an'i Jesosy rehefa ho tonga eo amin'ny rahona lanitra izy? Zao mantsy mivoalaza ny Apokalipsy 2:20, ny 9:1 sy ny 12. Apokalipsy 2:20, sy 12. Izay manao ny tsy marina, aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy. Ary izay maloto, aoka mbola hialoto ihany izy. Ary izay marina kosa, aoka mbola hanao ny marina ihany izy. Ary izay masina, aoka mbola hiamasina ihany izy. Indro avy fainganao. Ary eto amiko ny fahamaliko, mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Hitarika ny lehilahy sy ny vehivavy andray fanapahan-kevitra mandrakizay ny fitoriana ny afatra amin'ny andro farany. Ny fanahy masina no mandresy lahatra ny fon'izy ireo amin'izay fotoana izay. Ny safidin'izy ireo andray na handahany Jesosy, hanaiky ny fitiavany na handahany fitiavany, handray ny fahasoavany na hanohitra ny fahasoavany, hanaiky ny fahamarinany na hanohitra ny fahamarinany, no hamaritra ny anjarany mandrakizay. Olona manatsafidy izaho sy ianao. Olona manatsafidy isika fa tsy terena. Ampiasao amin'izay safidy tsara ny safidinao. Izaho dia mpiasa ny safidiko amin'ny safidy tsara. Izy ireo dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra farany. Tsy azo vana intsony rehefa tonga Jesosy. Dia rehefa tanteraka izay zavatra izay, rehefa nandray fanapahan-kevitra farany ny olona rehetra, dia izay le hoe masaka ho jinjaina mivokatra. Tsy hisy afa-tsy sokajy roa zany eto amin'ity tany ity amin'izay fotoana izay. Sokajin'ireo izay ho very, satria ny safidiny ianao ny tsy manjary. Ary ny sokajin'ireo izay ho voavonjy, hiaraka amin'i Jesosy hiakatra ho any an-danitra ka hiaina finaritra miaraka amin'i Jesosy mandrakizay rehefa hidiny eto amin'ity tany izay tsy maintsy ho diovina ity. Hamokatra vokatra be, hanome voninahitra an'Andriamanitra sy ny fanjakana enenao rehefa ho avy Jesosy. Mametraka amin'ny mandram-piona ny namanao Risara Andrenjatovo. Veloma tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.